dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirizana izao hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, misaotra anao hatrany izay satria tsy mitsahatra ianao fa manoro lalana anay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao, manoloana ny zavatra mafy andalovana amin'izao andro faran'izao. Matoaka izay fa mifanainao masina dia asa mandrakariva, nokatra ny saina mampanahy anay mba ahitanay fifaliana sy fampahirizana amin'ny alalan'ny teninao. Dia miteneno Jehovah fa mihaino ny mpanomponao, ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Ny fahatakarana tantaran'ny zanak'Israely ny aina tao amin'ny tany Egipta, ny nanafahan'Andriamanitra azy tao amin'izany tany izany izay nahatonga fahoriana lalina ho azy ireo, ny nizorany ny alany tao amin'ny tany Egipta nandeha tamin'ny hevitra mandra-patongany any amin'ny tany Kanana tondra drono sy tantely araka ny teny nampanantenain'i Jehovah. Ny fahatakarana izay zava-miafy ambadika izay no hafantarantsika ihany koa ny rafi-pamonjena izay nataon'Andriamanitra manty izao tontolo izao ity. Tsy mipetrapetra-potsiny ireny tantara ireny fa araka ny tenin'ny Paoly Apôstôly hoe voasoratra ireny no fananarana antsika izay ara amin'ny andro farany, fony zava-dalina ary tena azahoana antoka ny tantaran'ny famonjena mba hahatonga antsika isam-batan'olona, hahatonga ny fianakaviana, hahatonga ny fiangonana mba ho tafaverina amlaony hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny resahantsika hoe tantaran'ny zanak'Israely ninga tao amin'ny tany Egipta andeha amin'ny tany Kanana dia mampiseho ny dingan'ny famonjena izay tanterahan'Andriamanitra. Tany Egipta dia tandintony ity izao tontolo izao ity. Io no toerana iaingana. Ny tany Kanana tandintony ny fanjakan'ny lanitra izay hidirantsika. Ary ny elanelana eo amin'ny tany Egipta mandra-patongany amin'ny tany Kanana mampiseho ny dilavitra tsy maintsy arahana sy ny dingan'ny famonjena, ary mampiseho ihany koa ny tombon'androm-pahavelomana omen'Andriamanitra antsika mandra-patonga ny fialantsika aina na ny fahafatesantsika izay vavahady hidirantsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary io no jerevantsika kely mahasarobidy an'io tantarany zanak'Israely io satria fomba n'Andriamanitra mihitsy rehefa mampianatra izy, na amin'ny alalan'ny ohatra, na amin'ny alalan'ny fahitana, na amin'ny alalan'ny tantara efa nisy teo aloha, izay mitondra lesona ankehitriny sy hananantsika fanantenana amin'ny ho avy. Araka ny resahantsika hoe tany Egipta dia tandintony ity izao tontolo izao ity noho ny nataony zanak'Israely. Izay le tandintony ny olombo fidin'Andriamanitra izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny, izay nitezan'Andriamanitra mba ho amin'ny famonjena sy ny fidian'Andriamanitra manokana ho vavolombelona mba hanambara amin'ny manodidina azy amin'ny tsy mahalala ny maizy an'Andriamanitra. Tao ihany koa no nonena ny Egiptianina, ary ny Egiptianina dia tandintony firenena jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra amin'ny lafiny anankiray, kanefa tsy vitan'izay fotsiny satria reto Egiptianina reto ihany koa dia nivavaka izy, dia nanany Andriamanina izy. Fa ny Andriamanitra izay nivavahana izay nenterany dia tsy Jehovah Andriamanitra fa Andriamanitra arak'izay nitiavany azy. Andriamanitra noforonin'ny sainy sy ny eritreriny. Andriamanitra nametrahany fitokisana izay matetika niseho tamin'ny alalan'ny Andriamanitra hita maso, azo tsapain-tanana. Andriamanitra natao tanana, namboariny zanak'olombelona ohatran'ny mahavariana izay ny Andriamanitra ny Egiptianina. Kanefa araka ny resahantsika hoe tsy miresaka fotsiny ny firenena jentilisa tsy mahalala an Jehovah, fa miresaka koa ny kristianina tsy mahatakatra ny lalàn'Andriamanitra, tsy mahatakatra ny maizy an'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny toeran'ny Egiptianina izay mitompo teny fantatra mihitsy fa mahalala an'Andriamanitra. Ireo samy nonona tao amin'ny tany Egipta ka tsy raisitsika rehefa jerevana ny zava-panahy. Ny Egiptianina dia ny tany Egipta dia tandintony ity izao tontolo izao ity, onena ny olona rehetra
satria ao anatin'ity zao tontolo zao ty de monina daholo ny samy hafa fiteny ny firenena samy hafa samy amin'ny tany avy monina eto am'izao tontolo zao. Ao tsy misy tsony zany fanavahana hoe ty malagasy, ty frantsay, ty amerikana, ty sinoa, tsy misy an'izany tsony zany raha vao miresaka n'ity zao tontolo zao ty fa monina ao am'izao tontolo zao. Ao am'ty zao tontolo zao ty tahaka ny Egypta zay mahamaritra ny hoe eo no tsy maintsy toerana hiaingana, tsy afaka miainga akoatran'eo tahaka antsika zanak'olombelona le ty am'ty zao tontolo zao ty tsisy afaka milaza hoe za tsy niainga teto am'izao tontolo zao fa za niainga tany amin'ny planeta Marsa na niainga tany amin'ny volana na niainga tany amin'ny planeta Jupiter. Fa ny zanak'olombelona rehetra monina ety am'ty zao tontolo zao ty zay lazaintsika hoe ty no Egypta raingezabe, zany hoe mamaritra ny toeram-piaingana. Ary rehefa tena jerevana ny tantaran'ny zanak'Israely sy ny Egyptiana de samy monina tao fa samy tsy nakasitrahan'Andriamanitra midre-panahy satria tsy mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra na nadiona amin'Andriamanitra ny zanak'Israely teo. Ary tamin'ny vanim-potoana zay ny toerana naharitr'ela tao amin'ny tany Egypta de ny fomban'ny Egyptiana mihitsy no niainany zanak'Israely nanjary adininy ny mahataranaka voafidy azy nomen'Andriamanitra ny didy sy ny lalàna mba hampitaina amindreo manodidina azy fa lasa le fomba jentilisa no niainana zay nampitondra fahoriana ho an'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany. Vokatra zay zavatra zay de niditra ny fahotana ety am'ty zao tontolo zao ty mahitantsika an'izany hoe tena fahotana, faharatsiana, fahoriana araka ny tenin' Jesosy hoe ety am'ty zao tontolo zao ty no ahitanareo fahoriana hoy izy nefa matoki zaho efa naresy izao tontolo zao. Ka raha Egypta zany mira zao tontolo zao de tsisy afaka milaza hoe tsisy niainga tao fa na kristianina izy na tsy kristianina izy ninon'inona tokom-pivavahana ananany ary na de tsy mino an'Andriamanitra azy samy monina eto am'ty zao tontolo zao ty zay tsy azonao enterana fa tsy maintsy miala teto daholy na iza tsisy avabela hoe za tapa-kevitra fa hijanona eto am'izao tontolo zao mandrakizay fa tsy maintsy misy vanim-potoana tsy maintsy miala eto am'izao tontolo zao na iza de tahaka ny tantara ny zanak'Israely niaina tao amin'ny tany Egypta de tsy avabela fa tsy maintsy miainga teo ary fantatsika tsara fa tsy ny zanak'Israely rerenge ny miainga tao fa samy miainga teo daholo na ny zanak'Israely ny firenen-kafa na ny Egyptiana zay nonona tao amin'ny tany Egypta toeram-piaingana eo. Kanefa rehefa nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely de midiny Jehova hamonjy de nanomboka teo le dingan'ny famonjena ozy sika zay ny vahaolana faratapiny farafialan'ny nen'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany de le zanak'ondry tsy misy kilema zay ny vonoana nofo nohanina miaraka mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy ary ny raha natetina tamin'ny tatam-baravarana sy ny tolam-baravarana zay fitomboany di miala eo amin'ny tany Egypta. Hiala eo amin'ny tany Egypta zany hoe zay ko raha jerevana ny tantarany famonjena satria le zanak'ondry tsy misy kilema de tandindony Jesosy Kristy zay maty zay fantatsika tsara araka ny teny nambaran'i Jehova fa zay no Pasika. Ny Pasika de tandindony ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zay manamarika ny dingan'ny famonjena manomboka miala eo amin'ny tany Egypta manomboka andeha ho any amin'ny tany Kanana de torak'izany maty Jesosy Kristy zay le Pasika. Ary niza zany manaiky zay fahafatesan'i Jesosy Kristy zay de zay no manamarika ny fiaingany fa tsotamana ety am'ty zao tontolo zao ity tahaka ny zanak'Israely keo zay niara-ny fahoriana tsy tamana ao amin'ny tany Egypta fa izotra ho amin'ny lalana soritan'Andriamanitra mandra-patonga ny any amin'ny tany Kanana tany tondra-dronono sy tantely ary ny lalana soritan'Andriamanitra ao ambadik'izay ihany keo de tsy tamana eto am'izao tontolo zao niza na tsy ary fa mitondra fahoriana vokatry ny ota ka nahafantatra fa hitondra fahaverezana ho azy fa tsy hametraka ny tsitokisany am'ty zao tontolo zao ty fa anaiky hiainga izy de andeha
ho any amin'ilay tany kanana tondra tronosy tantely izay tandindro ny fanjakany lanitra kanefa namaty ara Jesosy Kristy araka ny resantsika hoe vita ny famonjena fa tsika tsy mbola voavonjy fa zay fahafatesan'i Jesosy Kristy zay ny famekenan'izay no manamarika fa tapa-kevitra fa hiainga izotra mandeha amin'ilay dia lavitra zay tandindony dingan'ny famonjena zay tsy maintsy miafara raha mino an'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsy tafajanony eto amin'izao tontolo izao ary marina zany satria tia izao tontolo izao tia izay tandindony ny Egypta dia tsy maintsy horavana tanteraka fa araka ny resantsika hoe ny tany Egypta dia tandindony izao tontolo izao toeram-piaingan'ny olombelona rehetra, ny tany Kanana ny toerana tokony hatongavana le tany tondra dronosy tantely ho an'izay mino miditra ao anatin'izay fa saingy akoatran'izay rehefa tsy mino tsy mankatoa an'Andriamanitra dia tsy tafiditra amin'ilay tany tondra dronosy tantely fa misy toerana hafa indray zay tsy maintsy hidirana dia ny fahaverezana mandrakizay any amin'ny elo sy any amin'ny hafobe zay mifanindran-dalana amin'ny tany Kananan'ny lanitra le fiainana mandrakizay fa ny zavatra azo antoka nefa dia ty na tian'ny olona na tsy tian'ny olona tsy maintsy miainga izy miala ety amin'ity izao tontolo izao ety dia tsy maintsy ho faty ary ny elanelana ao anatin'izay le hoe fahavelomany parapatonga amin'ny fahafatesan'izay zay le elanelana miala ao amin'ny tany Egypta sy ny dia tany anefitra zay miafara ny fahafatesana dia ao ambadika amin'ny fahafatesana no mamaritra amin'izay hoe tena tafiditra amin'ilay tany tondra dronosy tantely na ny fanjakan'ny lanitra sa tena ho any amin'ny elo zay ny tantara ny dingan'ny famonjena dia araka ny resantsika hoe na tiana na tsy tiana zany dia zao ny toeram-piaingana dia mitovy daholy fa ny olona rehetra na mino an'Andriamanitra izy na tsy mino ny toeram-piaingana dia mitovy daholy ho an'ny kristianina rehetra ninona toko-pivavahana tazominy ary ninona faresen-dahatra ny toeram-piaingana dia mitovy daholy tia izao tontolo izao ty na dia ho an'ny olona tsy mino an'Andriamanitra na manana andriamanikafa akoatran'i Jehovah Andriamanitra tsy maintsy miainga avy eo dia io no tonga antsika miresaka hoe le toeram-piaingana mitovy daholy tsy maintsy miainga tao ary tsy misy tafajanony eo na tiana na tsy tiana fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra hiaingana dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana izay namonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema isika izay tandindony fahafatesan'i Jesosy Kristy zay mamaritra an'izay dia ny andro Pasika ary araka ny voalazan'i Jehovah dia ny Pasika dia mariky ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema zay mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tsy azo avadika zay fahamarinan'izay dia araka ny resantsika hoe le dingan'ny famonjena dia tsy maintsy miainga aloha amin'ny tany Egypta na miainga eto amin'ity izao tontolo izao ty amin'ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra dia ny 14 volana Nisanina io ny fotoana voatendrin'Andriamanitra hiaingana tsy mahazo tara ary tsy maintsy miainga araka ny baikon'Andriamanitra ary zay le tantara ny famonjena tsy maintsy miainga avy eo kanefa ny zavatra tsikaritra nefa mahakasika ny Pasika io efa tsy mitovy hevitra efa nazavaintsika teto fa araka ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny 14 ny volana Nisanina ary tamin'ity taona 524 ity dia tamin'ny 13 avril ny 14 ny volana Nisanina zay ny fiaingana araka ny baikon'Andriamanitra araka ny fanaisan'andro napetrak'Andriamanitra miainga ao anatin'io 14 ny volana Nisanina io 13 avril kanefa ny fifanarahan'izao tontolo izao satria novany le Pasika tsy fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy fa fahatserovana ny fitsanganany dia ny fanarahan'ny kristianina manerana n'izao tontolo izao tsy ny rehetra akory fa maro nisy dia ny anazy 20 avril ary zay 20 avril zay dia Pasika fiobiana fahatserovana ny fitsanganan'i Jesosy zay diso ara-tsoratra masina ka rehefa jerevantsika indray le 20 avril dia tsy 14 volana Nisanina zay fa ny 13 avril ny 14 volana Nisanina na tonga antsika nyresaka hoe
ny paska izay tandremany zao tontolo zao na ny kristianina mitandrina n'le faefatra amby folo ny volana nisanina 13 avril na izy hitandrina n'le paska 20 avril de zao tsy misy paska tandremana alohan'ny faefatra amby folo ny volana nisanina io mihitsy fa raha vao tsy mifanaraka am'le fahafatesan'i Jesosy Kristy de tsy maintsy ao aoriana ny faefatra amby folo ny volana nisanina no ankalazana zay le paska zay kanefa zay le ao aorianan'izay tara fiaingana ositsika ary loza amina tambo rehefa tara fiaingana loza amina tambo ny zavatra hitranga raha vao tara fiaingana de hitatsika taratra zany raha azontsika tsara ny zava-miafina ten'Andriamanitra ampitaina satria le tany Egipta de tandindonyity zao tontolo zao ty eo marina le toeram-piaingana fa ny vanim-potoana iaingana faefatra amby folo ny volana nisanina raisintsika ara-baky teny de io ny voatendrin'Andriamanitra de ny zanak'Israely nefa tamin'io vanim-potoana io satria nahatsapa ny fahoriana zay ny anjady taniny de nisaotra an'Andriamanitra no le zanak'ondry tsy misy kilemy zay maty ary io no nahatonga azy afaka nivoaka tao amin'ny tany Egipta de niainga tamin'ny faefatra amby folo ny volana nisanina fa tsy ny zanak'Israely rehetra no niainga tamin'io fa nisy firenekafa ihany ko zay resy lahatra ny amin'ny Jehovah Andriamanitra de miaraka tamin'ny zanak'Israely niainga tamin'io faefatra amby folo ny volana nisanina io niainga izy kanefa rehefa taty aoriana indray tao ny Egiptianina araka nyresantsika hoe io tany Egipta io no toeram-piaingana ary nitanjona ankendren'ny zanak'Israely de nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra satria raha iainga izy de mazava ny toerana hitodiana tany Kanana tany tondra-dronono sy tantely zay fa nomanin'Andriamanitra azy tsy mbola hitany fa misy fampanantenana fitsaharana fahasambarana rehefa miainga ny zanak'Israely ny zavatra mitranga Exodosy toko efatra amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra de zao ny voasoratra hoe ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaikin'ny mpiahirota eo anelan'elan'ny migodola sy ranomasina sy ny ranomasina eo akaikin'ny balazefony dia tandrefiny no hitobinareo eo amoron'ny ranomasina ary Farao ilaza ny zanak'Israely hoe azo mitambery-tany izy ka voidiny hefitra de namafy ny fony Farao ka hanenjika anareo izy osy de ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny Egiptianina fa izao no Jehovah de nataony zanak'Israely zany ny andin'ny fahadimy sy ka hatramin'ny andin'ny fahasivy ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egipta fa efa nandositra ny olona de niova ny fony Farao sy ny mpanompono ny amin'ny olona ka hoy izy inona zao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompony atsika isika de nasainy no fehezina tamin'ny kalesy ny soavaly sady mitondra ny voakany anaraka azy izy ary mitondra kalesy eninjato voafantana sy kalesy ny Egiptianina rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra ary Jehovah nanamafy ny fony Farao mpanjakan'ny Egipta de nanenjika ny zanak'Israely izy na de tamin'ny tanàna avo azy no nivoahany tapa-kevitra koa fa hiala amin'ny tany Egipta koa ny zanak'Israely ny Egiptianina ary araka ny resantsika hoe le tany Egipta tandindon'izao tontolo zao ny toeram-piaingana tsisy afa-bela tsisy afaka ilaza na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra na kristianina na tsy mitovy ara ny faharesentanitra fa ny toeram-piaingana de ty zao tontolo zao ty fa nisy tsara fiaingana ary nisy tara fiaingana ny zanak'Israely nanaiky ny baikin'Andriamanitra niala tao amin'ny tany Egipta tamin'ny faefatra amby folo ny volana nisanina fa le Egiptianina indray tandindon'le tsy manana ny Jehovah Andriamanina osika na tandindon'le olona fa tena milaza fa mahafantatra an Jehovah kanefa tsy manaiky lalàn'i Jehovah le Egiptianina de zao tara fiaingana izy efa lasa ny zanak'Israely tsy reo ny meloa lalana ny zanak'Israely fa ny zanak'Israely no nandeha meloa zay izy vao taty aorianan'izay tapa-kevitra am'izay fa hiary tara fiaingana tsy niainga tamin'le faefatra amby folo ny volana nisanina fa tara fiaingana de rehefa tara fiaingana de nitovy ny lalina zay nizorana zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta amin'ny tanjona ankendreny andeha ho any amin'ny tany Kanana le tany zay teny fikasana avy amin'Andriamanitra reto Egiptianina reto indray niala tao amin'ny tany Egipta tsy le ho any amin'le tany Kanana tondra-dronono sy tantely tsy any ny tanjona ankendreny fa zavatra hafa fa ny lalana zay nizorany mitovy fa saingy
ny vanim-potoana ny aingana tsy nitovy. Ny ainga ny zanak'Israely tamin'ny fahaefatra amby folo ny volana anisana, taoriana ny fahaefatra amby folo ny volana anisana, ny ainga reto Egyptiana reto. Ny zanak'Israely Jehova no nialoha lalana azy, nitantana azy, nanoro lalana azy, ary azo antoka tanteraka fa matoa reto Egyptiana reto ny ainga dia nitanjona ken'ireny hanenjika. Zany hoe zay tara fiaingana tsy maintsy manenjika an'izay tsara fiaingana na tenao na tsy tianao. Ary zay no olana fa tsy fantatry reto olo reto ny zavatra iafarany, fa ny zanak'Israely dia nampahafantarina fa raha iainga izy ka anaiky ny lalina zay soritan'Andriamanitra tsy maintsy tonga ny amin'ny tany Kanana, tondra ny ronono sy tantely. Fa reto Egyptiana reto raha ny ainga tsy fantany zay efarany, fa dia zao tara fiaingana izy dia nizotra ihany tamin'ny lalana zay nalehan'ny zanak'Israely raha dinihana dia ohatrany hoe nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha ny fijery azy ivelany, satria izay lalana nizoran'ny zanak'Israely no nalehany, fa nitanjona ny kendreny tsy mitovy. Ny Egyptiana hanenjika fotsiny, ny zanak'Israely andresy lahatra azy iverina, raha tsy iverina dia hamono ny zanak'Israely, ny zanak'Israely nefa dia handeha araka ny teny Jehovah, handeha ho any amin'ny tany Kanana, tondra ny ronono sy tantely. Ary io no tokony ho diantsika hoe aiza ho aiza isika. Raha tsara fiaingantsika tsy manana eritreritra fa tsy ny tany Kanana, tondra ny ronono sy tantely, na ny fiainana mandrakizay. Raha tara fiaingantsika dia tady idio tsy maintsy ho tonga ny fanenjehana zay tsara fiaingana. Dia eo no tokony mindiniantsika hoe aiza raha ny toerana misy atsika fa misy vokany eo. Dia matoky sy meny fa Andriamanitra hampahery atsika mandrakariva, satria ny famarinana tsy azontsika indray mandeha, fa mandritry ny androm-pahavelomantsika tahaka ny dia lavitra. Io soratra masina io tsy kelikely no hanomezan'Andriamanitra ny famarinana mba andresena lahatra atsika, kanefa tsy maniry io Andriamanitra io, fa safidy apetraka hoe mandiny tenitsika tsara fiaingana ve sa tara fiaingana. Voninahitra n'Andriamanitra rery any hivavaka isika. Misaotranao Jehovah Andriamanitra hoe no miteninao indray izay tonga mamperitreritra, satria teny mentinay mandiny tena ny amin'ny fanompoana anao, manaiky anao tokoa ve izay, satria samy hiainga dia amin'ity zao tontolo zao ty fa ho aiza ny fihafaranay. Dia matoky sy meny fa ny fanahinao masina dia hanokatra amin'ny asom-pananay mba tsy hanao tsy ho tahaka ny Egyptiana, hanamafo fa mpatahaka ny zanak'Israely, anaiky tsy misy fiapetra ny teninao. Dia matoky sy meny fa daridalina ao marina mandrakariva ianao mba ho fampaherezana aminay. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Anovelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, anona fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.